miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo vavakisika. Amin'izao fotoana izao izay Tompo dia mangataka fampianaranao indray mandeha satria ianao efa mahatonay ary izahay verina ho anao filaronay ny sitraponao Tompo ilay velomanay araka ny sitraponao anaranao ny vavanay Jesosy. Amen. Androantsika hijery mikasika ny hoe fitsangatsangana. Tsika rehetra mahalala ny hoe azo mitsangajanga. Tsika rehetra dia mahalala ny fanazavany Jesosy hoe na izy izy lehilahy mijery vehivavy anankiray maniry anazy eo mampono dia fanjangajanga tamin'ny tampony sahady. Fa matetika nefa tsika avilitsika izay na hoditsika tsy hita izay sitrapon'ny Tompo izay dia tadiavantsika anarana iantsonana azy ilay fitsangatsangana. Fa androantsika dia jery hoe inona daholo ireo fitsangatsangana raran'ilay hoe azo mitsangatsanga. Voalohany izay mazava moa izany dia hoe raha ohatra ianao efa manambady miaraka amin'ny olona tsy vadinao dia mitsangatsanga ianao. Tsy asiantsika resaka ny marobe iny. Amin'ny levity kosa dia hitantsika koa raha misy vehivavy anankiray manambady dia lehilahy miaraka amin'ilay vehivavy manambady, tsisy resaka hoe lehilahy manambady na tsy manambady, fa raha vao lehilahy fotsy miaraka amin'ilay vehivavy manambady dia fanjangajanga tamin'ilay vehivavy izy izay. Ary hitantsika marika fa raha ohatra ilay vehivavy misaraka amin'ny vadiny hanambady lehilahy hafa na ilay lehilahy misaraka amin'ny vadiny hanambady vehivavy hafa dia mitsangajanga izay ary mampitsangajanga izay raha mbola velona ilay vadiny teo aloha. Izany hoe divorce dia fitsangajangana. Sitrapon'Andriamanitra ny tenentsika eto, ny zavatra mahafanin'Andriamanitra ny tenentsika eto, fa tsy izay metimety amintsika sy izay lôjika amintsika. Ny hevitra antsika tsy hevitr'Andriamanitra. Fa hitantsika raha izay izany fa raha ohatra ka ilay lehilahy misaraka amin'ny vadiny manambady vehivavy hafa dia mitsangajanga izy ary mampitsangajanga koa izy. Fa izay natambatr'Andriamanitra aoka tsisy mbola misaraka. Izany hoe raha anao vao hanambady vao hiditra amin'ny fanambadiana dia esory azavela option ny divorce. Raha iso zavatra hoe zavatra tsy azo atao ny divorce satria fitsangatsangana ny divorce. Fisaram-panambadiana dia fitsangatsangana ary mampitsangajanga koa lolaovadiana amin'ny manaraka. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza maro mikasika an'ilay hoe fitsangatsangana. Hitantsika moa ny famaritina ao amin'ny Genesis, lehilahy miala ny ray aman-dreniny dia miray amin'ny vehivavy dia lasa tena iray izy roa. Izay mahatonga an'ilay hoe izay ilay atao hoe manambady. Famaritana an'ilay hoe fanambadiana izy satria io no noraisin'i Jesosy rehefa nanazava mikasika ny fanambadiana sy ny fitsangatsangana Jesosy. Izany hoe ilay hoe lehilahy miala ny ray aman-dreny dia miray amin'ny vehivavy hafa. Inona moa ilay hoe miray amin'ny vehivavy hafa? Miray amin'ny vehivavy hafa hazavain'ny Korintianina voalohany fa ilay anao manao firaisana ara-nofo amin'ilay vehivavy hafa amina vehivavy lehilahy, raha ohatra lehilahy ilay izy dia ilay vehivavy miaraka manao firaisana ara-nofo amina lehilahy, izay ilay hoe miray. Ary lazain'ny Korintianina hoe tsy fantatrareo vao izy fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia iray aminy. Tanteraka ilay hoe iray eto. Izany hoe raha ohatra ka fa miaraka amina olona ianao mihoatra ny ray dia efa iray amin'ny olona marobe ianao izany izay. Efa nivady amin'ny olona marobe ianao izay. Izany hoe raha mijery an'ilay famaritana teny alohantsika ilay hoe mitsangajanga dia hoe miaraka amina olona anankiray izay manambady na miaraka amin'ny olona anankiray izay tsy vadinao, izay ilay hoe mitsangajanga. Izany hoe raha ohatra vao miaraka amin'ny olona ianao mihoatra ny anankiray dia efa nitsangajanga ianao izay. Sitrapon'Andriamanitra satria lazain'ny Korintianina fa efa niray aminy ianao, ary lazain'ny Genesis fa efa nanambady aminy azy ianao izay, efa nivady nareo izay, ary efa nivady nareo mbola misy firaisana hafa ankoatran'izay, izany hoe
fatafiditra zany zay le fitsangatsangana. Na de hoe tsy voamasina le teo aloha, Koritianina voalohany tsy miresaka fa hoe fanamasinana, tsy miresaka hoe tsodrano, tsy miresaka ninina izy, fa miresaka firaisina izy, zay mahatonga ny olona anankiroa ho tena iray. Zay zany le hoe mitsangatsanga. Ary raha ohatra ka izay definition zay, donc tsika rehetra, akamaroantsika rehetra, ary mbola ampina le tenin' Jesosy ndray hoe zay nijery vehivavy anankiray ozy izy ka naniry azo amam-pony, de angamba 750 isanjaton'ny lehilahy de efa tafiditra anatin'izay fitsangatsangana zay teo. Mba tsy ilazana hoe mbola ao anatin'izay fitsangatsangana zay teo, miaina ao anatin'izay fitsangatsangana zay teo. Ary io zavatra ilantsika fanampina ny fanahy masina, ialantsika amin'io satria mety ahafoizatsika ny fiainana mandrakizay. Satria ao amin'ny fitenenana ny fitsangatsanganana io mihitsy, ny tenenan'i Jesosy hoe tsaratsara aminao izy raha tapahana ny tananao tsy miditra ny an-danitra, tapahana ny tananao ka miditra ny an-danitra ianao, toy izay voro-tanana anao, voro-maso ianao, nefa very mandrakizay amin'ny elo. Zany hoe mila mandray décision tsika, de avela Andriamanitra manova atsika. Efa fantatsa tsika ny sitrapon'Andriamanitra, de mila miaina amizay tsika. Zay ny mikasika ny fitsangatsanganana de misy lalàna mafimafy kokoa ho an'ny mpisorona. Zay Levity kosa fa ny mpisorona mila masina. Ary io teny koa de mbola miatra amitsika hoe nareo mila masina satria zaho Andriamanitra reo masina. Ary leo lalàna hitatsika amin'ny Levity kosa reo, zay mafimafy kokoa mikasika ny fitsangatsanganana ho an'ny mpisorona, de tanteraka amitsika satria tsika efa natsoina ho fanjakam-pisorona. Zany hoe tsika mpisorona, reo lalàna reo de tanteraka amitsika. Ina moa no lazainy Levity kosa mikasika ny mpisorona? Lehilahy anankiray, mpisorona anankiray de tsy maintsy manambady virgine, tsy mahazo manambady vehivavy efa ny ray tamin'olona hafa taloha zay. Lalàna io, zay ny sitrapon'Andriamanitra mikasika ny mpisorona. Ary tsika koa zany de tokony misana amizay hoe tsy maintsy virgine no vadiny tsika. Nahoana moa ny virgine? Satria izay no mbola tsy nijangajanga, mbola tsy niray amin'olona hafa. Ary raha le virgine ny vadinao de tsy nampijangajangana koa zany izy satria mbola tsy nanambady talohan'izay. Na de mbola tsy niray tamin'olona hafa, satria mifahitantsika teo aloha hoe le firaisana de midika hoe mivady amin'ilay vehivavy ianao zay raha ohatra ka miray amina vehivavy. Zany hoe raha ohatra ka fa niray amin'ny vehivavy ianao, zany hoe fa nivady tamina vehivavy, de manambady vehivavy hafa de mampijangajanga an'ilay vehivavy. Mitovy am'izay koa raha ohatra le vehivavy efa niray tamin'ny lehilahy, zany hoe fa nivady tamin'ny lehilahy ka miaraka anambady lehilahy hafa zany zao, de mampijangajanga an'ilay lehilahy vao tonga taoriana zany izy. Zay mahatonga an'ilay mpisorona tsy maintsy manambady virgine. Ary tsy ny mpisorona ihany, fa na ny olon-tsotra hitantsika teo amin'ny fiainan'ny Israely. Ny olon-tsotra manana zao ny lehilahy tsy hanambady vehivavy anankiray raha ohatra ka aoriany ny fanamasinam-panamadina, aoriany tsodrano, hita fa tsy virgine le vehivavy. Rehefa hitany fa rehefa nandry tamin'ilay vehivavy izy ka hita fa tsy virgine le vehivavy, de manana zao le lehilahy ametraka amin'ilay vehivavy hoe tsy afaka manambady an'io fa tsy virgine izy. Ary raha ohatra ka le vehivavy voaporofo marina fa tsy virgine, de mendrika faty le vehivavy. Inona ny antony? Zay ny Levitikosy Deutéronomia, zay ny Deutéronomia fa mendrika faty le vehivavy satria nijangajanga tao ambany tafitran'ny ray. Ary raha ohatra kosa ka voaporofo fa le vehivavy kay virgine, fa le lehilahy sy naha virgine anazy, de am'izay fotoana zay le lehilahy tsy maintsy manambady an'le vehivavy. Zany hoe alohan'ny voan'le vehivavy anambady de mila virgine le vehivavy, raha tsy zay de mendrika faty le vehivavy. Ary ao an-tokantranon'le lehilahy de tsy mahazo miaraka amina vehivavy, amin'ny lehilahy hafa le vehivavy. Ary raha mbola velona ihany le lehilahy, mbola tsy maty, de
tsy mahazo miaraka amina, tsy mahazo na dia misaraka tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra amle lehilahy le vehivavy. Resaka ny sitrapon'Andriamanitra eto, izany hoe tsy tena fandrian'Andriamanitra raha mijanona mitoetra virjina ny olona anankiray alohan'ny tena hoe anapahany hevitra hoe hanambady. Ary raha ohatra anao zany tsy hanapa-kevitra hanambady miaraka amin'ny lehilahy anankiray na miaraka amin'ny vehivavy anankiray dia aza miaraka amin'olo-kafa intsony satria efa nivady taminy ianao. Raha miaraka amin'olo-kafa ianao dia mampijangajanga an'ilay olona tonga afara sady mijangajanga amin'ilay olona afara. Dia lasa fahotana anankiroa mihitsy ny raisinao anao. Zavatra lazaintsika eto averiko foana, tsy izy zavatra metimety amintsika fa ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika tsy ambany lalàna intsony araka ny soratra masina, fa kosa tsika mila velona ho an'i Kristy. Ambaratsika ny sitrapon'Andriamanitra, mba hahalalantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ary ilay fanahin'Andriamanitra efa nomeny atsika, hanome atsika faniriana hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa manome an'izay faniriana izay izy dia hanao ny sitrapon'Andriamanitra tsika, hanontany an Jesosy tsika ny sitrapony, dia ho velona sy hiaina araka ny sitrapony. Fa raha tsy manana fanahy masina tsika dia tsisy hevitra ho atsika. Ary izay koa fomba notaninao ny tenanao, manana ny fanahy masina avy ianao, jereo hoe maniry ny sitrapon'i Jesosy fa ianao. Raha ohatra ka tsy maniry hiaina ny sitrapon'i Jesosy ianao dia mety mbola tsy manana ny fanahy masina ianao. Ary tokony mivavaka no tokony hangataka an'i Jesosy ianao fa mirampoa mba ho isainy izy sy ny zanany sy vonjeny sy vovonjy. Fitinana izany dia hoe na fiansainy titra hitondranao anazy, na divorce ny titra hitondranao anazy, na sipa ny titra hitondranao anazy, fijangajangana izay ary mampijangajanga ny hovadinao ianao izay. Fa ny sitrapon'Andriamanitra raha mbola eo ambany fiain'ny ray aman-drenao anao dia tsy miaraka amina lehilahy mihitsy na tsy miaraka amin'ny vehivavy mihitsy. Ary rehefa manambady ianao dia raisiny lehilahy na le vehivavy izay hovadinao anao izy ny voavoaloha miaraka aminao. Ary rehefa tafaraka aminazy ianao dia tsy manana zo intsony miaraka amina lehilahy hafa na vehivavy hafa intsony, satria efa izy efa nivadianao, efa izy no miaraka aminao. Izay angamba no azo nizaraina amintsika androany fa manantena ny fiadanan'i Kristy Jesosy hitoetra amintsika mandrakariva, ary manantena fitomboany amin'ny fahalalana an'i Jesosy mandrakariva amintsika. Ary raha tsy mahalala an'i Jesosy ianao dia amin'izao fotoana izao ianao dia afaka miantso anazy, handray anazy amin'ny fiainanao, dia izy mamaly ianao satria izy mandre mantsonao. Satranao izay Jesosy mikataka ny tenao izay ataonao maniry amin'ny fomba indray rehetra. Diranao mandrakariva izay tompo amin'ny taona. Amen.